Hitanareo ve ny fomba ikala Ilona sy ny fanompany olona koa tamin'ilay vonireny. Donc Eva mangalatra ny arena malagasy hein. Eva sa vie sur le dos du peuple hein. De mbola mahavita ihany hein, mi-insulter manompany vahoaka. Elle a 18 ans hein. Elle assume ses actes. C'est pour ça que c'est nitenenako anareo hoe rehefa manao live ny zanak'le Rajotso, rehefa manao live fotsiny reo rehetrarehetra reo de atao foana ny exige foana hoe aiza ny volanay, avereno ny volanay, exige koa hoe amboaro ny lalananay, atao vita amin'izay ny travaux rehetrarehetra zay miprometevana hatramin'izay fa atao langalanga fotsiny de mandefa hanina fotsiny de tenisany eritrereto tsara fa ny raha ny akanjo sy ny kiraro anaovany reny c'est par milliers d'euros voire des centaines de milliers d'euros. Ny olona malagasy na ny hanina hohanina ao am-bava androany sasany tsy mbola mahita. Zany tsisy décence mihitsy tsy manaja ny mamalagasy ny malagasy. Zay le manteneko anareo hoe misy clivage anankiroa io na manaraka anay parce que nous on va se lever et on va résister. Na manomboka makany courage demain fa tsy manao tsy manao olona kanosapory de mijanona ao anatin'ny condition manne ao de samy miara mampiakatra ny Madagasikara na miaraka amin'ireny fa reny de toutes les façons izy mieritreritra hoe mivola be any raha tsiraka mivola be any ny teo na ny zafindohalika na raha tsy malany ny arenany fa tsy nijanona teo amin'ny pouvoir satria tsy nanaja ny malagasy à un moment donné nanaiky ny accord miaraka amin'ny vazaha miaraka amin'ny frantsay na vita namaritra ny amany zay koa tato dio fa raha tsiraka koa mbola nametraka ny Leandre Rajoelina teo amin'ny pouvoir io sa ve zany tsika manaiky elingelenindreo manaiky kitikitiandreo saitsika fa tsika à un moment donné manana ny responsabilité hoe tsy maintsy mitsangana fa tsy kanosatsony jereo tsara ça arrange bien ny zanakan'le Rajotso reo arena be nangalarina tamin'ny dos du peuple reo tsisy na Bianco na iza manontany samy jery hoe le total reo ny kananao afirafira niaraka tamin'le Romivosy nahazo an'le 5% ny le Romivosy de nahazo an'le 20% na 30% ny Leandre Rajoelina zay mahatonga an'ireo eo amin'ny tanitsika eo afaka mangorona ny arena rehetrarehetra eo amin'ny tanitsika eo ohatrany daholo reo entreprise ngeza be ao Madagasikara reo oligarque reo satria maka monopole mihitsy ny sasany amin'ny resaka PPN fantatra nareo hoe PPN zany tena hoe mampanakarena mbola mampanakarena no io resaka volamena io ao Madagasikara. Maninona tsy malagasy manana ny marché io, maninona tsy ny développer ny agriculture malagasy, maninona ny vidy vary any ivelany nefa tsika manana fahaizana manana savoir faire ao Madagasikara. Mivaritsika aondrana fa ny olona mitombo ny olona ao amin'ny tanitsika tsy mahazo mihinana an'le vary. Famonoana tsikelikely ny vahoaka malagasy zany. En plus, en tout cas, j'ai vu que il y a une page quoi, signalé na be, un signalement de masse, qui je dérange. Satria, ça va t'atteindre quoi, c'est percutant. Ça te y a ma psukatan sain ou la trerayavi. T'as du goûti. Et va n'en ptéant refasaro yann fumba senatique. Et va n'en ban banin refasaro yann matikatik. De anjaratsika no mba mahay mamray ina miaraka mitsangana ary ny fatomboana firesakina de manomboka tia ny tenanao enao manomboka manaja ny tenanao enao de manomboka tia ny tenanao enao de manomboka mino ny tenanao enao et ça c'est du travail enjana be satria na ray amandreny ary rehefa mampianatra ny zanany indraindray de mandatsa an'le zanaka fa tsy mamme ina moa tiky tenenina mamme courage an'le zaza mamme fampaherezana an'le zaza donc efa hitatsika hoe anjaratsika no miala amin'ny zavatra ratsy ataon'ireo
Jereo fa endry fona mody midetourner en zavatra. Itanareo ve mody hoe tsika on est tous des gens, on est tous tsika manana sentiment daholo. Manana sentiment daholo tsika tsirairay avy. Nisy le zazakely efa violé iny. Moi en tout cas je suis pour fantatranareo tsara mihitsy hoe le droit des enfants etc. Zay c'est mon combat. Ohatrany ny droit ny vehivavy koa c'est mon combat. Droit des homosexuels koa c'est mon combat. Azonareo fa endrareo mampienigely ny saitsika. Ny zavatra tokony hoe orienté. Misy ny fait divers rehetrarehetra hoe fa misy moment zany tokony orienté am'le zavatra tena hoe goavana be. Io zavatra tena goavana be io le romikety io. Jereo tsara mihitsy ny falibale eny andrany le affaire. Io affaire romikety io de affaire enjana be. Normalement zareo tokony porter plainte contre ny Kalaromi fa tsy nataon-jareo satria zareo anatiny complice daholo amin'io zavatra io. De misy lobe de be mitapaka. Raha Kalaromi ny portena plainte de zay mahatonga ny chancellerie mahatonga andry le ratsotso le ratsoela tsy miporte plainte anazy. De mody de nareo koa mody lazany fa hoe re biby olona be de misy hoe misy biby olona hono ao Madagasikara. Tsy biby olona io en train de mamono anareo io. Fa prédateur mamono anareo io. Tanareo le logiciel mahafaty olona be de be de tapahana fomba bibina satria considéren'jareo mpamadika an'jareo nareo raha nareo miexige ny liberté anareo sy ny indépendance anareo. De vonoina olona vonoina reny zareo mamono an'reny satria efa manomboka mandeha hitanareo le cérébraux ça marche bien et ça tourne bien en Madagascar. De mode biby olona de ny olona tsika en Madagascar tsy manana ces croyances populaires zay hoe misy il y a des choses mystiques etc. Fa tadidio fa mbola asan'ny olombelona ambadika io. Tsy biby olona zany iny fa olombelona mamono olona amin'ny fomba bibina. Zavatra sûr et certaine fa prédateur io. Efa nteneko anareo prédateur amono olona sy anapato olona be de be. Jereo tsara fa tapaka daholo ny lohan'le olona. Tapaka daholo ary sa vonoina amin'ny fomba fabibina satria misy haine. Sady nareo mbola efa nahita hoe biby hoe manana haine envers l'humain. Tsisy biby zany manana zay sentiment de haine zay nefa fomba fabibina fomba haineux no namonona an'le olona. Dikan'izany de olombelona ny ao ambadika ao. Tadidio zay. De resaka violence castration chimique. Bon, moi, zavatra mila vigilant be nareo amin'ny zavatra iny satria iny de famonoana koa ny adversaire politique. Sachant que ny ao Madagascar raha tena hoe jeran'le violeurs sy violeurs d'enfants sy pédophiles de jerena fotsiny reo fatikaranareo le milely zazakely na 12 ans 13 ans même mbola zazakely na 8 ans jerena fotsiny reo sy reo fatombazareo manao tourisme sexuel. Tezanareo mbola namentraka tezanareo mbola nahitan'le andry rajoelana na olona anankiray na vazaha anankiray hoe tratrana monana olan-jasa hoe condamné. Mbola il faut d'abord que ce soit condamné en plus condamné ka hoe castrena chimiquement. Fa famonoana adversaire politique io. Raha tianareo fantatra. Moi, je suis très vigilante. Ny olona rehetrarehetra miteny hoe manenjika zanak'olona sy zanak'olona tsony fa efa 20 taona kara ilona iny. 20 taona zany efa mahafantatra ny bien sy ny mal, fantatra ny tsara mihitsy ny ratsy ataon'ny ray aman-dreny eo. Izy raha mbola mahavita malopa sy miinsulter an'le olona amin'ny live-ny. Nefa izy ny ray aman-dreny mandripaka ny arena amin'ny Madagascar. De plus, izy anisan'ny complice satria izy ne nanao campagne électorale andrainy afaka tsy nanao izy afaka tsy nanaiky koa izy. Ny olona rehetrarehetra 18 ans zany 16 ans zany moi en tout cas za tsy mitovy mihitsy hoe vision politique ny ray aman-dreniko. Papanay tsy mitovy vision politique amina, mamanay tsy mitovy vision politique amina, zandriko vavy tsy mitovy vision politique amina. Samy manana vision politique any daholy. À partir de 15 ans, tu as déjà décidé bien arrêter de ce que toi tu veux. Fa aza miteny hoe zanakan'le ratsotso de tsy misafidy ny ray aman-dreny, tsy misafidy ny ray aman-dreny fa misafidy kosa ny idéoany, misafidy kosa hoe inona ny zavatra tiako ataoko amin'ny fiainana fa tsy manaraka sy surtout hoe t'as tous ces privilèges là
toi t'as plus de liberté que ny olona any Madagasikara tsy mana-tsafidy hoe tsy maintsy miasa sy mitrôtra be enjana be mba ho tafita. Donc ne me faites pas ça, faites ça à d'autres. Za aloha efa nahay vao nipotra iny zavatra reny de efa tsy biby zany manao prédateur manao an'reny. Prédateur manao an'reny efa manomboka mamono antsika tsikelikely tadidio ty anjarantsika no mitsangana reo ny buton'reo de ny amono antsika. Ny buton'reo de ny amono antsika tsirairay avy. Na tsika mitsangana na tsika tsy mitsangana de ho faty any, tsy aleo ve miady ho an-tanindrazana. Tadidio koa ty ny zavatra gagnentsika ao rehefa malala an'reo de tsika mianakavy malagasy rehetrarehetra no miaina tsara. Amin'ny raha tsika no mahay mi-exploiter mi-développer ny industrie malagasy fotsiny. Anjarantsika mi-développer mitrandraka ny volamenantsika efa manana zay savoir ancestral zay efa firy taona zay tsika no misy rubis misy safira ambanin'ny tanitsika. Efa firy taona zay. Efa firy taona tsika no mitrandraka an'reo. De tsy haintsika ve mitrandraka an'reo fa mbola rova zareo hoe mbola nieritreretinareo manana ny technologie. On peut commencer petit avec le moyen du port. Ohatra koa mifindratrahana volamena, tsika rehetrarehetra efa mahay mitrandraka daholo. Ohatra koa reo zone franche koa mampanjaitra akanjo antsika, tsika ve de tsy mahay mahavita manjaitra ny akanjotsika koa? Tsika koa efa nanana manufacture fanaovana ina mo akanjo de soie en soie. Fa maninona tsika no manaiky batibatondreo. Tsika manana fahaizana tadidio ty raha ohatra nareo te ho enjana be sy te ho tafita ary te ina moa tiky teneniny te hanana ny lazanareo de feno karaha misy ny olona manana zay hoe gloire zay hoe manana rehetrarehetra hoe iny fa adulen'ny olona rehetrarehetra izy fa toucheny ihany fa raha vao tsisy ny fond, raha vao tsisy ny fahaizana ato ambadika ato de ina moa tiky tenenina rodana vetivetika iny. Satria ny important c'est d'être périn. Nefa tsika efa manana fond. Fa manana ny fontsika amin'ny fomba fiexploitena mifangala fitrandrahana charbon, fitrandrahana ny ina moa tiky tenena, fitrandrahana ny volamena, fitrandrahana ny diamondra sy ny tariny efa ananantsika zany. De zay ny teneko anareo hoe aza manaiky engelen'reo olona reo ambony reo fa nareo koa afaka mampanakarena ny tenanareo. Raha miaraka mampandroso ny tanindrazana de manakarena daholo tsika rehetrarehetra. Moi j'ai plus une vision socialiste qu'une vision capitaliste ohatran'ny reto fitiavatena be debe ato amin'ny tanitsika reto. Reo ty tena be reo sy reo mpanambany amin'ny malagasy reo. De voilà. J'en étais où aussi? J'en étais où? Zay zany no tiako resana aza misalasala mihitsy mandefa kera be debe aza misalasala koa mizaha ny vidéo aza misalasala koa manao partage na de partage any ambadika any ary de partage foana sachant que ny compte quoi est complètement signalé banni tout ce que vous voulez, restreint tout le tralala parce que je dérange en be ny zavatra teneniko dérange en be zavatra teneniko fa ianao ve tsy olona ianao mantsy fa mitovy be aminy ny olona rehetrarehetra amin'ny tena zany za koa raha mijery tsy itovizako aminazy mais parce que j'ai des grosses lèvres ça y est mitovy be amin'ny lalatina. Moi déjà mes lèvres ça vient du sud-est de Madagascar. Donc ça peut pas devenir d'elle. Quoique si pas en pire ici, moi aussi je viens de pire, des misy lien familial là Razambetane, je ne sais pas. Ou peut-être que tu seras en Amérique, je ne sais pas, en tout cas je la connais pas.
Isan'andro zao dia zay foana no natao fanontaniana ety ianao ve avy any Lalatina, ianao ve zao any Lalatina, ianao ve ihany any Lalatina. Lelenina misy itovizako anazy tsara velony. Fa nareo mahita an'le molotra mitovy fotsiny dia hoe en plus le molotra tsy mitovy fa molotra fotsiny ngeza be dia miazo koa ngeza be dia zay fotsiny. Ça s'arrête là. Mba sy voanina jereo tsara raha tena mitovy koa ny masonay na mitera mitovy ny orina anay satria ny orina mipetaka be ny ny oriko lavo. Tout ça, bah regardez bien, ça mila manao sinma, ça mila manao inona, ça mila tena vonga taille be dia mody zay foana na verimberina pour être mampime be pour. Une fois ça c'est rigolo, deux fois c'est rigolo, trois fois c'est fada pas pour hein. Lelenina enao mitohatra mitovy taille zany mipozinao enao fe rahafahavinao ka le taille le nangereko iny. Lelike. Donc je continue. Donc voilà, il faut rester vigilant, il faut vraiment rester vigilant avec ce genre de personnes-là. Fan zavatra hitantsika fotsiny hoe marary ny fony sasany fa hitantsika en point faible ny ataovy mihinan-tainy rehefa manao lefa ny zanak'ilay Rajoelina peu importe iza dia avereny eo am-bavany eo daholo satria rena mizesta be aminana hoe zay manakarena be sy ny tariny fa namany be dia be ny tsy mahafantatra ny tantara amin'ny Madagasikara fa reo amin'ny teny vazaha daholo dia sy teny vazaha foana antany eo amin'ny teny vazaha. Ny zavatra hitantsika koa hoe ny olona midefendre le Rajoelina le anarena olona tondro pour daholo tsy mahay mialina teny amin'ny vazaha nefa mbola miteny rehefa avy eo hoe le Cynthia maninona ianao vina ianao ny ampianariny draindrainao amin'ny teny vazaha rehefa miala ao amin'ny forondreny tena ny raiko dia zay za dia ampianariko tsara dia mianatra teny vazaha za efa tafala tao amin'ny forondreny tena tao lol pourri. Non mais en tout cas ny zavatra hitako aloha c'est complètement mais vendrana be tondrana be tsisy argumentation afa-tsy le hoe izy razanany y a pas ça veut rien dire na ny bebeako arema za je suis pas arema azonareo tiako tenenina nefa reny beako arema chefny arema to farafangana tao za hoe anaraka anazy non tant que ny idéo tsy mitovy dia tsy mitovy e. C'est comme ça. Mila misafidy ny soany idéologiquement. Quoi, je suis panafricaniste. Et je m'en cache pas. Peut-être que ny zanako tsoko panafricaniste tsy rarahiko na ny zanako vavy hoe andeha choisir anina politique hafa. Tsy rarahiko koa samy manana choix politique any daholo ny olona et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait la beauté de ce monde. Par contre miteniteny hoe zanak'i Rajoelina izy tsy nisafidiny za koa tsy safidiko ny zanaka ny ray aman-dreny koa tsy safidiko za hoe zafiken'olona arema sans pour autant za koa anaraka ny zavatra ataony. C'est ça. Ni choix rehefa quand on est adulte rehefa manomboka olona lehibe dia mahay misafidy ny choix politique any zareo ny choix politique any dia manaraka andrainy dia anapotika Madagascar dia à partir du moment où je vois le choix politique ce sont tous des enfants adultes. Tu es enfant ça va, ce sont tous des adultes efa olona efa plus de 18 ans efa manana discernement dia efa fantako hoe anao fanakaviana libongo dia anapotika ny fireneko fotsiny ataon'ireo et autant lutter directement. De toute façon ny zanaka malagasy nanana choix hoe andeha hianatra any Ankatso andeha hianatra any Ankatso tsy choix universitaire amin'ilay satria mipotehana daholo ny système éducatif. Ny raha ohatra za c'est pas raha ohatra quand je serai présidente de la République dia ny zavatra ataoko voalohany indrindra dia ireo ministre zay ministre teo ministre miaraka amiko eo dia tsy maintsy mampianatra ny zanany dans l'école de la République. C'est-à-dire que à partir du moment mon challenge est de faire que l'éducation soit le top of the pop à Madagascar dia ny zanakany olona mpaministra sy ny président mianatra amin'ny sekoly publique tout simplement.
Et là, il y aura une évolution satria samy te ahitany zanany tafita daholo. De tsy maintsy miezaka anatsara ny éducation any ao. Tout simplement. Moi, même ici, hein, quand j'étais élu de la République, je me bats pour l'école publique. Tanaro tsara fa efa misy ministre de télééducation sasany a hitanaro amin'ny Macron iny leky la fefafindra beta iny de la miteny hoe nenahy lefako amin'ny école privée. J'ai les moyens d'envoyer mes gosses à l'école privée, mais non, ils vont à l'école publique parce qu'ils vont apprendre la ni resaka hoe faut être humble. À l'école publique, peut-être, dans les années de mon fils, c'est obligé qu'il veut faire des écoles supérieures, il veut être ingénieur. Donc là, je lui dis, ok, tu vas faire des écoles d'ingénieur et tout, mais ça va être ça. Il y aura un deal. Toi, tu paieras la moitié, moi, je paierai la moitié. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent vraiment ni namontiktenen, ni kuan, ni fenarana. Ni vidim-piainana fa tsy mandehandeha ohatr'izao hoe tsy mandeha ho azy ohatr'izao fotsiny. C'est comme moi je peux aussi avoir une bonne à la maison, mais je prends pas de bonne, je repasse et tout pour que mes enfants voient et apprennent qu'il faut se battre dans la vie. Moi, je mise là une de mes meilleures copines et tout. Ils sont riches et tout tralala, ils sont aisés. Enfin, ça, et moi, j'ai trouvé cette éducation mlaibé. Satria, ma fatat tsara le vidim-bola sy ny vidim-piainana ary mahay manaja olona ny any zanako mahay manaja olona fa tsy ohatrany hoe manotasota olona reny. Ny any zanako mahay manaja olona, en plus connaît les œuvres caritatives. C'est ça, transmettre la valeur humaine. Et moi, je suis pour l'école de la République. Je suis pour les écoles publiques. Je suis pas pour les élites, hein. Mon mari a été dans les écoles des élites, hein. Oui. Mais moi, je suis pour l'école publique. C'est tout simplement ça. Donc, c'est un tenenkonareo hoe anjaranareo no misafidy inonareo ary inona safidinareo amin'ny fiainana anaiky ambanibaniny reo ve sa tokony hoe samy faly daholo tsika rehetrarehetra de samy matafita ny zanakatsika amin'ny afindrindra. Tsy mila manao immigration sa any amin'ny tany olona tsony fa ny olona indray mimigre eo amin'ny tanitsika. Raha tsika ny olona tena voaozina hoe ny Andriamanitra tsika sy ny razanatsika ny tena hoe tsisy ilana azy de ohatrany taniny aty Europe no tany nomenatsika. C'est-à-dire tsisy arena kibony tany ary tsisy zavatra mihitsiny hoe endémique. Zay ny aty Europe reo milolohan'ny Andriamanitra ny vazaha reo, zay ny aty Europe. Raha tsy misy any Afrika tsy tafavoaka ny Européanina. Raha tsy misy ny Afrika tsy tafavoaka reo colon reo. Raha tsy misy ny Afrika mbola any amin'ny tanitsika daholo no misy ny arena sy no misy ny fahasoavana be deaibe sy misy ny abondance fa maninona ny any amin'ny tanitsika. Satria ny Andriamanitra tsika ny tena izy amintsika zany no nanome fahasoavana atsika. Nefa tsy asitsika aza ny razantsika. Efa maty efa tsy misaina efa maty taoko Jesosy. Mbola tsisy nahita anazy miverina teto. Toko mbola miondrika pour daholo tenisany. Efa maty Marie, mbola miondrika, efa maty daholo reny mythologie reny mbola miondrika. En plus Jesosy mbola mipompena tamin'ny croyance égyptienne. Voilà, donc il faut commencer par s'aimer soi-même et aimer le terre d'où l'on vit. La terre d'où l'on vit, putain. La terre d'où l'on vit, hein. Donc, voilà. Zay no tiako tenenina aminareo hoe soanika alahelo anahy no safidy andrainy. Soanika alahelo anahy no mahatonga ny Madagasikara minantsy finany. De c'est à votre juste nareo marina nareo raha mi-exiger ny décence
Parce qu'on ne demande que la décence, hein. On demande simplement les besoins physiologiques. Hein. Et une pyramide de Maslow fait une besoin BTP, fanatique en bolaté en base à tia, besoin physiologique. Faire un bon besoin de reconnaissance. Donc, anjaratika no mijery, anjaratika no misafidy, hiady ho antantsika vetsika, sa anaiky andreo ataotaon'ireo. Moi, je continue aussi les boycotts. Ne retraretra miteny ah, c'est pas bien. Moi, ça fait longtemps que je boycotte Air France, par exemple. Hein? Ça me boycotté Guerlain. Avant, j'achetais des lunettes, j'achetais des produits Balenciaga et tout. Maintenant, je ne mets plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons. Et raha tsika ny olona be dia be manao an'izay a raha tsika tsirairay avy miboykoty an'ireo karana rehetrarehetra ireo sy ireo mpapitika izy ao Madagasikara reo. Toute façon, nareo ihany ny copain sy ny copine ihany teny hoe ny vola c'est le nerf de la guerre. Fa inona ny zavatra hitako. Reo koa ne mila vola e, ohatritsika ihany. Dia raha tsika tsy mampidi-bola an'ireo a, tsy tafavoaka ireo. C'est foana atao veritreritra ao anatin'ny saina. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais faire le repassage. Mbola be ny lamba ho pasohana. Dia courage be daholo nareo a. Tahin'Andriamanitra, tahiny rasana, tahiny Zanahary, tahiny fanahely, tahiny fanahiny rivotra, tahiny fanahiny tany, tahiny fanahiny rà, tahiny fanahiny masoandro, tahiny fanahiny volana, tahiny fanahiny kintana, tahiny fanahiny 7 planètes. Dia tahiny tenanareo. Aza adino a fa ao anatinareo ny afingeza be indrindra dia aza adino koa fa nareo manjaka amin'ny taninareo. Zay va biso be.